Anapaka ao amponareo lalandava ny ry havana ny fahasoavan'i Jesoa Kristy tombontsika. Amen. Atolory an'Andriamanitra ny zanakao. Atolory an'Andriamanitra ny zanakao. Izany no zava-dehibe amin'ny mofinainantsika anio. Matio 7:10, ny andininy 7:10 sy 4:10 ary 5:10. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe: ary tamin'izany dia nisy zazakely nentona teo amin'i Jesoa mba hametrahany ny tanany sy hivavahany ho azy. Fa ny mpianany teny mafy ireny. Nefa Jesoa kosa nanao hoe: avelao ny zaza ary aza rarana tsy anaton'ahy, fa anto azy ny fanjakan'ny lanitra. Ary noho ny nametraka ny tanany taminy izy dia niala teo. Ray Masino, manamasinana ahy amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Atolory an'Andriamanitra ny zanakao. Fanao ny ray aman-dreny jiosy fahizay ny mitondra ny zanany eo anatrehan'ny raby mba ho ametraha-tanana, mba ho tsofon-drano. Ireo ray aman-dreny jiosy dia mino fa ny fametraha-tanan'ny raby no ahatonga ny zaza ho tafita ara-panahy, ho tafita amin'ny fahatanterahana, eny, ho tonga zaza malaza amin'ny lalàn'i Mosesy. Jesosy indray ohatra fony fahazaza dia hitantsika fa nentina teo anatrehan'i Simeona mpisorona mba ahatonga ny zaza ho amin'ny fahatanterahana, amin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Ndreto ary misy ray aman-dreny mitondra ny zanany ho eo anatrehan'i Jesoa. Ireo ray aman-dreny ireo dia mino fa i Jesoa dia manana ny fahefan'ny raby, manana ny fahefan'ny mpisorona hametra-tanana hitso-drano ny zanany. Dia indro tonga any amin'ilay faratapon'ny mpampianatra ny hetaheta ny reto ray aman-dreny ka ahatonga azy ahazo ny fametraha-tanany tompo. Dia indro hitantsika eto fa nametra-tanana taminy ny tompo. Mety misy fandrarana samihafa, mety misy sakatsakana samihafa, ary eto hitantsika fa ny mpianatra mihitsy no tonan-drara. Saingy jereo tsara ny valitenin'i Jesoa, ny teny hoe: avelao ny zaza anaton'ahy, aza rarana fa anto azy ny fanjakan'ny lanitra. Tena zava-dehibe eo anatrehan'Andriamanitra ry havako malala, ilay fanekena nataontsika ray aman-dreny fony nanolotra ny zanatsika ho an'Andriamanitra tamin'ny sakramentan'ny batisa, ka nitenenantsika hoe: izahay dia manolotra ny zanakay ho an'Andriamanitra raitsika. Fanekena izay efa hita taratra hatrany amin'ny testameta taloha, fony nahazo zaza teo anatrehan'Andriamanitra dia nanao fanekena fa ny zaza dia atolono an'Andriamanitra eny amin'ny androm-piainany rehetra, dia voatolotra ho an'Andriamanitra izy. Raha ny resaka any Samuela zaza izy tamin'izany. Ry havako malala ao amin'ny tompo, mandraka ankehitriny dia ho tsapantsika fa zava-dehibe eo anatrehan'Andriamanitra, fa zava-dehibe koa eo anatrehantsika ray aman-dreny kristianina rehetra ny manolotra ny zanatsika ho an'Andriamanitra. Atolotsika ho an'Andriamanitra ny zanatsika mba hahazo ny fitezana rehetra araka ny sitrapon'Andriamanitra. Atolotsika ho an'Andriamanitra ny zanatsika mba hahatonga azy ho tafiditra ho isan'ny zanak'Andriamanitra.
Atolotsika ho an'Andriamanitra ny zanatsika mba hahatonga ny zanatsika handray ny fitahiana avy amin'izy Andriamanitra. Atolotsika ho an'Andriamanitra ny zanatsika mba hahatonga atsika hahazo ny fitaizana tsara, fitondratena mendrika ho amin'ny zanatsika. Ry tokony ho fantaritsika tsara ry havako malala fa raha tsy atolotsika ho an'Andriamanitra ny zanatsika hitaizana ny zaza araka ny sitrapon'Andriamanitra dia voatolotra ho azy ho an'izao tontolo izao izy ka tonga lasa zanak'izao tontolo izao, dia izao tontolo izao no mampianatra azy, izao tontolo izao no mitaiza azy, izao tontolo izao sy ny fanarahan'izao tontolo izao no tontolo ibeazany. Atolotsika ho an'Andriamanitra ny zanatsika fa mendrika handray ny famonjena izay efa omen'Andriamanitra ho an'ny olona rehetra ny zaza. Raha mendrika ho an'ny olon-dehibe ny famonjena, nahoana ny tsy ho mendrika ho an'ny zanatsika? Raha mendrika ho an'ny olona rehetra ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra, nahoana no tsy omena ho an'ny zanatsika? Nahoana ny zanatsika no avela hibaby ny fahotanan'olo ovana hatrany amin'ny razany, ny fahotanan'olo ovana tany amin'ny ray aman-dreny, ny fahotanan'olo ovana tany amin'ny razany rehetra tany, raha toa ka tsy atolotra n'Andriamanitra handray ny famelan-keloka omen'Andriamanitra azy. Atolotra ho an'Andriamanitra ny zanatsika mba handray ny fahasoavana maimaim-poana izay atolotr'Andriamanitra ny zanany rehetra. Andriamanitra ry havako malala dia nanolotra maimaim-poana ny fahasoavana ho an'ny olombelona rehetra, ka ny fanolorantsika ny zanatsika ao an'Andriamanitra no marika handraisany izany fahasoavana maimaim-poana atolotr'Andriamanitra atsika izany. Ndao ary ry havako malala, atolory ho an'Andriamanitra ny zanakao. Tezao araka ny sitrapon'Andriamanitra ny zanakao. Tezao ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra ny zanakao. Raha tsy izany dia izao tontolo izao no hitaiza azy. Aoka tsy ho sahasah fahatany, tsy ho sahasah ratsy isika ka hanolotra ny fomba n'izao tontolo izao hitezana ny zanatsika, tahaka ny amin'ny hiarovantsika na hananantsika fanantenana fa ny bokotra izay atao eo amin'ny tendany na eo amin'ny tanany no hitaiza sy hitany zaza, ny vakana izay apetrakitsika eo amin'ny tendany na eo amin'ny tanany no eritreretintsika fa hitaiza azy, toa finoana maty any, finoana pokaty any izany izay hanantenana fa ny vakana sy ny bokotra no hitaiza ny zanatsika. Ny vakana sy ny bokotra no eritreretinao ho ody aina fa tsy Andriamanitra ilay tompony aina. Ndao ary ry havako malala, tezao ho an'Andriamanitra ny zanakao. Atolory ho an'Andriamanitra mba ahafahan'izy Andriamanitra manam-pahefana feno amin'ny zanatsika, amin'ny zavatra rehetra. Ahatonga azy ho tompona andraikitra feno amin'ny fanabeazana sy ny fitaizana, handraisantsika ny fitahiana sy ny fahasoavana rehetra. Eny, ahatonga azy ho tafiditra malalaka ao amin'ny famonjena Andriamanitra. Eo an'Andriamanitra irery any ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Tompo, Andriamanitra tiany olona rehetra ianao. Sitrakao ny hamonjy ny olona rehetra ary tsisy overina dia iray aza. Ary ao anatin'izany ny zaza, ny ankizy, ny tanora, ka dia mitondram-bavaka ny zanakay rehetra, ny zanaka kristianina rehetra izay efa nitenenina hoe zanako sy ny asan'ny tanako. Ho feno fahendrena avy aminao Andriamanitra mba ho tonga taranaka mino, taranaka feno fahendrena, taranaka ahatratra ny tanjonao Andriamanitra, ny tanjon'ireo ray aman-dreny araka ny sitraponao. Dia entinay ambavaka Tompo ny zanaka kristianina rehetra
na iza na aiza na haiza mba ho feno ny fahatanterana tsofirano Andriamanitra amin'izay faniriany sy fikasany rehetra, amin'ny etaeta-pony sy etaeta-panahiny, indrindra ho feno fahendrena, ho tonga amin'ny ahay fianarana ary tena ho zanaka mino manompo anao Andriamanitra. Dia amin'ny anaranao Jesosy anaovanay izany mivavaka izany. Amen.